Zay no makasika an'iny fa lafim-baovao hafa kosa indray mandrakotra ny Madagasikara ny postra malagasy na amin'ny alalan'ny fandefasana entana zany na ihany koa taratasy sy ny resaka arabola ilaina fitaovana arak'izany ny anatanterana ny asa sy ny anatsarana izany na zo fitaovana entana anatsarana ny kalitaon'ny tolotra avy amin'ny vondron'ny posta manarian-tany ao anatin'ny tetika fax ny postra malagasy izay natolotra androany tetsy alarobia Jamimara Daniela sy Amami Rasoanaivo. Matratra enjato hatramin'ny arivo isan'andro nisan'ny colis miainga eto Antananarivo miazo ny faritra manerana Madagasikara amin'ny alalan'ny postra malagasy ary mahatratra hatrany amin'ny 2 arivo izany indraindray. Ny postra malagasy ihany hatreto no manana ny système de suivi na traçabilité ny colis na fanaramaso ireo entana anatiny. Entina anatsarana trano ny kalitaon'ny tolotra ataon'ny postra malagasy dia nahazo fiara camion 10 tonnes misa 4 moto misa 520 sy bajaja misa 10 avy amin'ny vondron'ny postra maneran-tany ao anatin'ny tetika fax izy ireo. Fotoana ny ratsika androany zany dia nandraisana fomba ofisialy nisy fanomezana avy amin'ny Union Postale Universelle izany hoe izay vondrona iraisam-pirenena mikarakara ny postra maneran-tany ary io fanomezana io moa zany dia marika ny fanatsarana sy pirofo ny fahatokisan'ireo mpiara-miona manatoka amintsika iraisam-pirenena momba ny asa izay ataon'ny postra malagasy izay ratsavangaika eto anivon'ny ministera ny fampolopolopolona sy fanovanana eto Arakajimbirinana. Nanamafy ny tale jeneralin'ny postra malagasy fa anatsara ny asan'ny postra izay efa tsy mitsahatra mivoatra ny fahazoana ireto fitaovana vaovao ireto. Tondra fanatsarana ny ato anatin'ny postra malagasy zany amin'izao fotoana izao dia tsy mitsahatra ny mampivoatra ny fomba fiasa sy manatsara ny fomba fiasa. Araka ny volazan'Andriamatoa minisitra teo ireo camion ireo dia ny anankiroa amin'ireo alefa makany hitatitra ny entana makany Mianatsiny makany amin'ny RN13 hatrany Fort-Dauphin dia ny anankiroa alefa Mianavaratra satria tsy maharaka intsony ny fitaovana eo am-pelatanan'ny postra malagasy amin'ny fitaterana ny entana satria amin'izao fotoana izao dia tena miverina tanteraka mihitsy ny fitokisan'ny mpanjifa ny postra dia tena miroborobo fatratra ny fitaterana colis dia izay nahatonga anay manampy fitaovana toy izao mba ahafahana manatsara ny kalitaon'ny asa izay atao zany. Araka ny volazan'Andriamatoa minisitra teo ihany koa dia ireo moto ireo isehatra ao anatin'ilay antsoina hoe e-commerce ny postra dia mila fitaovana toy ny moto anaovana ny livraison satria mila livraison ny rapide ny e-commerce dia anaovana an'izay ireo moto 520 hitantsika ireo. Ohatra izany koa ireto bajaj reto dia hoentina izarana ny colis any amin'ilay tanàna izay lalovan'ny amin'ny alina tsina le fiara mpitondra entana no mandalo dia misy tanàna hoe be colis mijanona eo nefa mila zaraina raha pitso maraina dia ireo zany itony bajaj itony izay mbola andiany voalohany ireo fa mbola hoavy manaraka hoentina izarana ny colis any amin'ireny faritra ohatrany hoe any Fort-Dauphin ohatrany hoe any Moramanga any Maeva tanàna izany dia anatsarana ny kalitaon'ny ny asan'ny postra malagasy avokoa. Androany moa no nanolorana ireto fitaovana ireto an'ny postra malagasy tetsy amin'ny postra Larobia. Nisany koa ny fanomezana solosaina misa 20 kit solaire sy imprimante 20 avy amin'ny gouvernement japonais entina anatsarana trany izany asan'ny postra malagasy izany.